Dia iny vaovao iny koa no ivadiantsika eo amin'ny pejim-baovao toe-karena. Nanambara ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta fa nanokatra varavarana amin'ny fiara-miasa hafa ny fankatoavan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny facilité élargie de crédit. Ny volana oktobra ho avy izao indrindra no anatanterahina ny Paris ny conférence des bailleurs na ny fiombonan'ireo mpamatsy vola sy mpiara-mobinantoka amin'ny Madagasikara. Ho tanterahana amin'ny volana oktobra ny Paris ny conférence des bailleurs na ny fionamben'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara. Raha nambaran'ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta dia nanokatra varavarana amin'ny fiara-miasa hafa ny fankatoavan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny facilité élargie de crédit ahafahan'ireo mpiara-miombonantoka hafa hanampy antsika misimisy kokoa. Ny conférence des bailleurs izay ho tanterahana any Paris dia fotoana iray ahafahan'ny fitondrana malagasy mamaroparotra ny laharam-pahamehana. Amin'izao fotoana izao fa mandray sommet, mandray zavatra rencontre internationale be da be tsika, ao ny CGSOI, teo ny APF efa nandeha iny, ary mbola handray ny sommet be da be tsika, sommet madinidinika mandra-pahatonga ny COMESA sy ny francophonie. Ka ny azo atao aloha dia zao hoe fa miezaka ny fitondram-panjakana, ary hitanareo fa miezaka zao an'ny mpitandron'ny filaminana manao zay fomba rehetra zay ahafahana zany miady amin'izany terrorisme international, ary efa manao tolotanana ihany koa zany ny fanjakana malagasy amindreo firenena mpiara-miombonantoka mba hanampy atsika zany mba hiarovana amin'izay. Fa ny tena zava-dehibe dia ity ny antsoavo ho atao amin'ny vahoaka malagasy rehetra mba handray anjara amin'io ady atao amin'io terrorisme io, satria tsy asan'ny fanjakana irery zany fa asantsika malagasy rehetra miaro ny tombontsoatsika, miaro ny ataoko hoe fiandriana ny pirenenantsika, fa tsy avela ho an'ny fotoanam-panjakana rera fa tsika rehetra miara-miady amin'izany terrorisme zany amin'izay fotoana zay zany dia voaro ny firenentsika, reharentsika malagasy zany no mandray reny feonan-tampony reny, ary amin'izay fotoana zay sady hitondra vokatsoa ho an'ny toe-karentsika ary hitondra vokatsoa ihany koa ho an'ny lazan'ny Madagasikara manerana ny firenena manontolo. Nambarany fa efa miroso amin'ny fampandrosoana isika amin'izao ary matoa manome vola ireo mpiara-miombonantoka dia efa misy ny fifampitokisana sy ireo ezaka izay nataon'ny fitondram-panjakana malagasy. Tsy ireo mpamatsy vola mahazatra ihany no andrasana hanome fanampiana fa ireo mpiara-miombonantoka sy firenena namana samihafa ihany koa.